Vaovao hafa kosa indray natao hitolakandro ny fanaovan-tso ny peramiasa teo amin'ny ministera-panjakana misahana ny tetikasany filoham-pirenena sy ny programa matoy izay vatsian'ny gouvernemanta Suisse vola tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny politika pirenena amin'ny fampandrosoana moa ny hetsika tahaka ity. Ao anaty fametrahana ny politika pirenena momba ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana na ny PNDIE, ny ministera-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana ankehitriny. Androany tolakandro dia notanterahana teny Anosy ny fanaova-tsiny ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ity ministera-panjakana ity sy ny fandaharana asa matoy. Betsaka ny filana eto Madagasikara raha ny sehatry ny fampitaovana sy ny fotodrafitrasa no resahina raha ny fanazavany ministra-panjakana Rivo Rakotovao. 5,000 fahasahin'ny fanjakana sy mitaky fahavononan'ny malagasy ifampiraraha amin'ireo sehatra tsy miankina izany. Nanamafy ihany koa ny ministra-panjakana fa tsy ho ampy anatanterahana ireo fotodrafitrasa ny kitabolam-panjakana raha toa ka tsy misy izay fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina izay. Izay lazaiko teo, mila tsika fanjakana tsy maintsy mampiseho an'ny toko hoe ny hoe finiavana ametraka an'izay anatin'ny tetikasana arak'izay ananana. Fa raha mbola kely le otimana tsy maintsy mitady an'izany tsika le ataontsika hoe vola investissement étranger na ny investissement étranger fa avany tsy miankina fa atsika zany misehatra manampy fanjakana amin'ireo fotodrafitrasa maro lehibe izay tokony aleny dia tsika mandanjalanja aorian'ilay politika atsika hoe eny ary lalana famambokatra ve zany ataontsika voalohany aloha sa ny ametraka tsika hoe namboatra ny lalana rirana ny tanàn-dehibe Madagasikara aloha hiaro an'irenireny rano makany miandro vazo ianao vaky ny barasisisy ireny zay tsy maintsy apetraka anatin'ilay vina ilay politika anao ahafahanao mametraka hoe ty aloha le atao voalohany ty tsy aro vita ka amerina mandeha misy vina napetraka filoham-pirenena mba ny itovitovizan'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ity dikan'izany tsy maintsy mba atosika haikaingina kokoa no faritra izay somary tara amin'ny lafin'izany. Fanaova-tsy ny fahatelo ity niarahana tamin'ny fandaharana asa matoy ity taoriny ny fametrahana ny drafitra amin'ny politika nasionaly ny fanajariana ny tany ary koa ny drafitra momba ny fanajariana ny komina. Ity politika nasionaly ho amin'ny fotodrafitrasa ity no ahafana mandrindra ny fisian'ny mpisehatra rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny zava-dehibe hoe misongadina ao anatin'ity zany fijerina azy dia hoe ifampibeda be ny politika napetraka fanjakana na ny fananatany zany na ny fampandrosoana sehatra tsy miankina zany. Misy amin'izao fotoana izao ny fanampiasana amin'ireny code de l'industrie, code minier, misy toerana fambolena fa mamelaka ny programme sectoriel amin'ny agriculture sy ny élevage ary ny pêche. Dia indretra ireny zany heverina hoe tsy maintsy misy fotodrafitrasa apelaka rehefa manao le zavatra ireny. Ka ny fisian'ny politika ohatran'ity zany dia tena ahafahana mamelaka tena fotodrafitrasa tena mifanaraka amin'izay politika izay filan'ny mpisehatra rehetra izay indrindraindrindra zany raha fijerena azy sehatra tsy miankina ary eo misehatra malanjara amin'ny lafiny sosialy. Izay no tena mahasamihafa ny politika ity satria politika izay rafitra amin'ny politika efa naperaka fanjakana rehetra mba tsy politika miparitaka tsika politika mifanaraka amin'ny filan'ny mpisehatra rehetra izay ahafahantsika koa indrindraindrindra zany manamora ny fampandraisana anjaran'ny olona eny fotony ny asa fampandrosoana sy fampandraisana anjara ny ministera isa tokony amin'ny mpiara-moninazy amin'ny tsisy Madagasikara. Marihana fa anisan'ny hovoizina andray anjara mavitrika amin'ny tanjony fampandrosoana maharitra na ny objectif du développement durable ny sehatra tsy miankina.